Resaka olany délestage sy ny tsy fahampiny rano dia nitondra bidon jaune ateny Analakely moa ireo avy amin'ny antoko mpanositra ka naneho ny heviny mahakasika an'izay Lalatiana Rakotondrazafy ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ambelela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba honina mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Lalatiana Rakotondrazafy no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny baolina kitra malagasy filaharana izay navoaka ny FIFA niakatra eo amin'ny laharana fahavalo amby zato maneran-tany i Madagasikara araky ny filaharana izay navoaka ny FIFA tamin'iny andro niomaly iny raha toa ka mbola teo amin'ny laharana fahadimy-ambinifolo amby zato tamin'ny volana jolay lasa teo iny no nivokatra tsara azony tamin'ireo lalao izay natrehany tato ato no nampandroso izao laharana izao araky ny voalaza hatrany ka dia arabaina araka izany ny eo amin'ny tontolona baolina kitra malagasy amin'izao fiakarana laharana izao. Fanambarana interprofession aviaire de Madagascar miato ny fanjifana katsaka ary miditra amin'ny fanafarana manoloana ny tsy fisina sy ny fiakaran'ny vidin'ny katsaka ao Madagasikara nandray fepetra ny interprofession aviaire de Madagascar ivondronan'ireo orinasa mpanao sakafom-biby ahitana ny LFL, Agrival ary Activo niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana tapaka fa atsahatra mandritran'ny fotoana izay tsy voafaritra ny fanjifan'ireo orinasa katsaka ao Madagasikara ao mba hitandrovana ny fitoniana eo amin'ny tsena no anton'izany hiroso amin'ny fanafarana izany any ivelany ihany koa izy ireo hiantohana ny fisian'ireo akora fototra ilaina amin'ny famokarana sakafom-biby ao Madagasikara ao. Mbola tsy fantatra mazava kosa ny lanjan'ny katsaka izay hoafarana araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Lapany mampisoa rovan'Antananarivo indray simba sahady nefa voahaingana no nasipanamboarana ahitana fahasimbana amin'izao fotoana izao ny lapany manampisoa ao anatin'ny rovan'Antananarivo izay nasipanamboarana niaraka tamin'ny lapa tranovola ny volana septambra 2024 ny fanarinana vakoka goavana tahaka ireny izay misy fenitra tokony ho arahana manokana mba hampaharitra kokoa ny fotodrafitrasa sy hahavoatahiry ny endrika mahavakoka azy raha ny fanazavany mpahitantara hatrany. Voatendry fo directeur chargé de lutte contre le terrorisme, les stupéfiants et la criminalité transnationale organisée ny colonel Tahina Ravelomanana. Ny volana May lasa teo izy no nesorina tamin'ny mahatalen'ny polisy izay mpanao famotorana gendarmerie azy nandritra n'ireny raharaha nafana izay nahavoasaringotra azy tao anatin'izay resaka colonel Patrick ireny. Ny filohan'ny teny mirandoholona nanamafy tamin'ireny fa olona tsy mba nahinoana raharaha maloto colonel Tahina ka ho mety ho anton'izay no nahatonga azy izao ho voatendry sahana andraikitra vaovao izao indray ka dia mirary azy hahavita be amin'izay andraikitra lehibe goavana sy mankadiry izay sahanin'izay. Andao amin'izay ho resantsika ny dian'ireo mpanositra teny anosy teo amin'ny fidirana tamin'ny teny mirandoholona. Nisy taratasy nosoratana ho an'ny loholona Lalatiana Rakotondrazafy mba ho avy hiaraka amin'ny jiron'akoho sy bidon jaune ny 20 septambra 2024 zao ho eny Ambohijatovo fa mitaly vokatry ny délestage sy ny tsy fisiany rano ny olona araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Nataon'izy ireo moa ity taratasy ity noho ny fahenoana any kabary izay nataon'ny Lalatiana tamin'izany fotoana zany izay nanindrahindra ary niady mafy tao anatin'izay resaka délestage sy ny tsy fampiny rano zay. Leo délestage sy fahatapahan-drano nitondra bidon jaune sy jiron'akoho teny amin'ny teny mirandoholona anosy ny mpanolontsaina ny tanàn'Antananarivo renivohitra ary nanatitra taratasy miantso ny loholon'ny Lalatiana Rakotondrazafy mba hitarika azy ireo hitan-dalambe manoloana io olana izay tsy hatambaholana mandraky tiany androany io. Io no voalazan'izy ireo ka taorian'izay dia nitondra ny fanamarihany i ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ary naneho ny heviny tao anatin'ny pejiny tao. Araky ny nambarany hatrany tao anatin'ny pejiny tao dia toy izao manaraka izao: haikay nisy antony fa tsy arako raha tsy vao izao
ile raha izany ohatra ny ilay tamin'ny mbola kely ireny rehefa mahatsapa ianao hoe faible dia miantso mercenaire hoe avio tariho na ampio zahay hanao an'izao sy zao na izany aza tsy pahako tsara fa melohoko ny fidirana ankeriny sy ny fanaovana hetsika tsy nazahoana alalana teo ambaravarana ny teny mirandoholona izay lapampanjakana io androm-panjakana io ka tsy tokony hanaovana barofo tahaka izany heloka eo anatrehan'ny lalàna manan-kery izany satria manana ny sata ny lapampanjakana tahaka an'io na ny antranon'olona tsotra aza tsy azo idirana fahatany tsisy alalana tahaka an'izany. Misy teboka goavana be kosa nefa azo tsoahana amin'ilay izy. Mahalala tsara izany ny mpanositra hoe tsy mahatarika olona dia mila miantso ny lalatiana hoe avia mba tariho izahay. Miaiky ihany izany ane izy ireo fa lalatiana no mahatarika olona na izy ireo aza izany hanaraka raha izaho no mitarika. Mangasitraka hatreto aloha mitarika zavatra no tena hitako spesialite ho an'ny ilay mpandolo-tsaina ny tanàna jereo ny sary. Iny ihany no hitako mety aminy fa ilay mitarika olona kosa tena tsy kapoakany koa olona telo ane izy ireo no mba teo vazivazy iray andalana fa mikasika ny delestage sy ny resaka rano ka hoe anasana izy ireo ho eny Ambohijatovo. Teniko ene iny nalefako teo iny iantsoroako zato isanjato foana mba hitakinina amin'ny fitondrana mpanatanteraka hoe vahao ny olana. Fa ny mahasamihafa ny tamin'ny 2024 sy ny amin'izao dia tsotra. Tsy nirotoroto ny tady vaholana mihitsy ny mpitondra tamin'izany fa ankehitriny kosa efa misy ny lamina izay mipetraka ary efa manomboka ny asa toy ny parc solaire, groupe électrogène sy ny maro hafa efa miandry ny fahavitana sisa isika. Mikasika ny rano ihany koa dia efa miainga ny appel d'offre international hanolona ny fantsony rano na tuyau izay 420 km ao Tanaville. Efa hita mazava izany fa misy programa matipaika hamahana ny olana dia miandry ny fahavitana isika ary mahazo matoky ianareo fa hanaramaso izany isika. Izay ane ilay takina raha midina an-dalambe dia tsy hitako intsony izany ny antony mbola hidinana nefa efa mazava ny lalana handehanana. Raha manara-baovao ny mpanositra dia malala tsara an'izany fa izy ireo aneka manakorontana mitady mafy tranga toan'ny Nepal ahazo an'i Madagasikara dia izao ve no ho azony amin'izany na hanofy aza. Mila tandremana tsara fa tsy mampiantso fivoriana na fionana eo Ambohijatovo izany aho na androany na amin'ny alakamisy na aorian'izay ka tompon'andraikitra feno izay manao izany antso izany dia mila mivonina hiantsoroka izay vokatry ny ataony fa tsy mila manilika amin'olon-kafa na mitabataba hoe didojadona aveo. Izay no voalazany latindrakotondrazafy tao ampejiny tao raha nanao fanambarana izy mahakasika aniny akony ilay fitondrana bidon jaune teny Anosiny. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.